Azo lazaina fa anisany miroborobo ao amin'ny distrika Lalangina ny baolina kitra ary miambavy mihitsy ny mpilalao amin'izany ary manohina izany hatrany koa ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Misy ny tournoi izay karakarain'ny tompon'andraikitra araka izany amin'izao fotoana izao izay misy dingana maromaro moa izy ity. Misy aloha ny fifanitsanana any anivony isaky ny commune any izay hamoahana tompon-daka iray hisolo tenan'ny commune. Rehefa vita izay dia hisy indray ny fifanitsanana isaky ny zone ka zaraina ho zone efatra izany ireo tompon-daka isaky ny commune ireo ary dia hamoaka tompon-daka iray indray. Ary dia ireo efatra tompon-daka isaky ny zone no hiady izay ho tompon-daka ny distrikan'ny Lalangina. Ny alahady teo ary no natao tao amin'ny kianjana Alakamisina Ambohimany lalao famaranana izay ho tompon-daka n'ity commune ity ka ny Texi Foot izay miakanjo mena eto amin'ny sary no nifanandrana tamin'ny Tamia miakanjo mavo. Niondrika teo anatrehany Texi Foot tamin'ny sary no haotra ny Tamia teto. Fandresena izay tsy dia nekeny Tamia ho ara-dalàna loatra fa satria hoe nitongelana tany amin'ny Texi Foot ny mpitsara. Amin'ny resaka fitsarana eto tanàna zany tsy mety mihitsy satria lasa misy fandrina amin'ny andaniny zany le izy. Nefa misy resaka efa natao zany dia tsy mety le izy. Ka manaraka zany raha natsara le tournoi eto, konjekena tsara le mpitsara zany fa tsy atao fatana le izy. Lasa ohatra hoe manome alahelo an'le zatikely mbola isinta zany le izy. Na dia nahazo ny fandresena aza moa ry zareo Texi Foot dia ny ay kosa fa tsy mora ny etrehina ny mpifanandrana taminy izay azo lazaina fa manana ho avy mamiratra eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Mafimafy ihany lalao fa mahafinaritra izy dia ny organisateur zany ihany sorona voalohany indrindra dia toujours sanjy kely fa mahay laisany hoe laiviny atao tanàna dia toizy mahafinaritra izy. Ohatra ny nahita hoe zareo avy any amin'ny andany hoe ohatra ny tongilana tany aminareo ny mpitsara manao ny fahitanao an'izay. Fomba fijery izy rehefa rehetra tsy maintsy misy ny kritika fa samy tongilina izy na taminay na teo fa tsy maintsy misy fifandonana fa raha voaresy ma dia tsy maintsy hoe misy kritika ihany. Samy notolorana maillot sy baolina avokoa ireto mpifanandrina ireto fa ny nampiavaka azy kosa dia ondro matavy no azony mpandresy. Ny ondro kosa nefa dia natolotry ny Texi Foot izay tompon-daka ho any ekipan'ny Tamia ho mariky ny fair play. Izao lalao famaranana izao moa dia ny alhoavan'ny lalao fanokafam-bavony izay nihaonan'ireo avy eo amin'ny Ekara sy ny FLM ka nisaraka Atsahala Rainoray ny rotota tamin'izany lalao izany. Ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao Lalangina no anisany manohina izao tournoi Lalangina mikitra izao ka ireo maillot sy baolina ary godasy omenan'ny ekipa dia avy amin'ny avokoa. Izay tao izao dia ao anatin'ny distrikan'ny Lalangina ary efa fanondrony izao ary misy ekipa ray par commune izay hanao tournoi ao anatin'ny zone. Ny ekipa izay hanao an'izany dia omensika godasy sy foba complet mba azahoana mahafinaritra mijery anareo. Ny eto dia omena ihany koa ny ekipa par commune mena maillot tahaka ny tamin'ny farany fa mba tokony ho kajiana le maillot satria dia omena tsika raha mihaona amin'ny sasany. Noho izany iangarana manokana ty Alakamisina Ambohimaty omena maillot isany ianareo ekipa anankiroa izay manao eto. Omena baolina ianareo izay manao eto. Fa ny mampiavaka anareo dia lay mandresy mahazo kalisy sy mahazo ondry.